zava-malala ao amin'ny tompo, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny isan'ny taranaky ny FJKM Ambotantely manontolo sy ny mpianakavy ny finoana rehetra. Amin'ny alalan'ny komity mpanomana ny fankalazana ny 20 taona niaranan'ompo tamin'ny mpitandrina Rakotonavalona Mahaolona Mivady sy ny zanany no andraisako fitenenana eto. Manam-pifaliana manokana isika ny amin'ity taona 2024 ity, ny amin'ny fahatratrarantsika ny 20 taona niaranan'ompo tamin'ireo ray aman-drenindreo. Koa dia manentana antsika voalohany hisaotra an'Andriamanitra avo indrindra satria raha tsy izy raha tsy Jehovah no mitantana ny fiainantsika dia tsy ho tratra izany isika. Faharoa, hifaly sy hidera azy ary hankasitraka azy ny amin'izay zava-bita rehetra tao anatin'izay 20 taona izay, satria dia tsapantsika tokoa fa izy no niara-dalana tamintsika, nanampy antsika tamin'ny lafiny rehetra, ny ara-panahy, ny ara-tsaina, ny ara-batana, nanafy hery sy tanjaka, nanome fahendrena sy ny nanome antsika ny toetra tsara rehetra dia ny fitiavana, ny fifankatiavana, ny fanetretena, ny faharetana sy ny sisa sy ny sisa. Fahatelo, hivavaka sy hitondra mibavaka ny fotoana rehetra sy ny asa ho tanterahana mandritry ny taom-pahakalazana rehetra. Mety hametra-panontaniana angamby ianareo na ny maromaro amintsika ka hiteny hoe fa maninona no 20 taona dia ho tsarovana, sady fa maninona no tsy miandry ny 25 taona ohatra. Eny tokoa, tena ankalaza ny 25 taona tokoa isika, fa izao toy ny taona ny 20 taona ka tsara ho marihana sady tsy ho lalovantsika fotsiny. Raha mandinika isika dia vitsy na tsy misy mihitsy aza ny mpitandrina tratry ny 15 taona amperinasa nanompony alohan'ny fisotroan-dronoana. Koa izany no anaovantsika izao fahatsiarovana ny 20 taona niarahana nanompo tamin'izao. Inona no teny faneva etontsika anorenana ny fahatsiarovana? Ny teny faneva dia ny hitantsika ao amin'ny Galatiana 5 ka ny 17 ny tapany 7 izay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mifampifanompo amin'ny fitiavana. Izay zany ny teny faneva hoentsika manorina an'izao fahatsiarovana izao. Koa manasa antsika rehetra na ny eto an-toerana, na ny any amin'ny faritany, na ny any ivelany any ampitan-dranomasina, hiaraka hidera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fanompoam-pivavahana, fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao ao amin'ny FJKM Ambotantely. Misy fidirana 2 amin'izany. Ny voalohany dia amin'ny 7 maraina ary ny faharoa dia amin'ny 10 maraina. Izany fanompoam-pivavahana zany dia ho hitantsika amin'ny
tambajotra serasera mahazatra ho fampitana amin'ny vantana ho atsika zay any ivelany. Inona daholo ny fandaharana entitsika ankalazana sy atserovana izany faharoapolo taona ny aranany izany. Io fanompoam-pivavahana amin'ny fahaefatra amin'ny volana jolay io zany no sady fanokafana no ivon'ny fankalazana. Ny fandaharana aorianan'io dia misy maromaro. Amin'ny volana oktobra ohatra dia hisy fanompoam-pivavahana iarahana amin'ireo izay niaraka nahazo fahasoavana teo anivon'ny fitandreman'ny mpitandrina Rakotina Valona Maholy. Ao zany ireo izay natao ny fanamasinana amin'ny fanambadiany, ao koa ireo izay natao batisa, ao koa ireo katekomena sy ny sisa sy ny sisa. Nefa manaraka izany koa amin'ireo volan'ireo koa, ny volany koa dia hisy fanompoam-pivavahana iarahana amin'ireo mpianatra teo amin'ny toerana fampianarana ambony ohatra ny FRP na Institut de Formation et de Recherche Professionnelle ary ny Faculté de Théologie. Ireo zany izay nanovo fiofanana sy fampianarana tamin'ny mpitandrina Rakotina Valona Maholy fa teo anivon'ireo toeram-pianaran'ireo no tena niasany naharitra. Dia izy koa ny fotoam-pamaranana miaraka amin'ny foibe sy ny synode ny asabotsy alohan'ny fandraisana amin'ny volana desambra. Izay izy koa sakafo biraisana amin'izany. Betsaka koa ireo conférence samihafa ao atao izay ho lazaina amin'ny fotoana miandalana ihany ny anaovana azy ireo. Ohatra ny hoe ny mpitandrina sy ny fiangonana Ambotadely, na koa hoe ny mpitandrina sy ny fampianarana, na koa ny mpitandrina sy ny foibe ny FJKM, na koa ny mpitandrina eo amin'ny lafiny ny tantara sy ny akademia sy ny sisa sy ny sisa. Sationany ihany ireo maro ny sehatra izay nidiran'ny mpitandritsika fa dia ho sationany ihany ireo. Inona ny tsangam-bato mety azontsika ajoro amin'izao fotoana fahatsiarovana izao? Misy ny fohy ezaka, ao koa ny ezaka atonontonony, ary ao kosa ny lavitrezaka. Ohatra raha ny fohy ezaka dia izao: isy ny fanangonana ny toriteny nataon'ny mpitandrina tao anatin'izay 20 taona izay. Be dia be izy ireo, ary rehefa nanao kajy ny komity dia mety nahita hoe hatrany amin'ny 900 any. Nefa hitatsika eo izay ho voangona. Dia amin'ireo izay voangona ireo kosa ho angalana sationany, ho tsongaina izay ho ampidirina ao anaty CD, dia atao kosa izay atongavan'ireo toriten'ireo eny am-pelatanan'ny vahoaka ny finoana rehetra. Ohatra koa isy boky na rakibolana angamba filaza azy, boky mirakitra ny voambolana sy ny dikany izay fampiasantsika amin'ny andavanandrontsika ao am-piangonana na eo amin'ny andavanandro ankapobeny ny fiangonana FJKM. Io dia mety mbola ezaka lavitra na hoe lavitrezaka fa dia ataontsika ny andalana eny ihany. Izy koa ngamba ny ataontsika hoe ezaka atonontonony dia ny fandraisana anjara
amin'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny efitra lehibe ao amin'ny IFRP sy ao amin'ny faculté de théologie zay araka ny voalazako teo hoe toerana tena niasan'ny mitandrina rakotovina valina maholy tena amataonany maro. De izy koa ny olavitrezaka ihany ko fandraisana anjara amin'ny fanondrenana foibe fanofanana anankiray eny ambolitrombiavana. Toerana tena anaovana fanofanana io, toerana tena andraisana mpianatra io anaovana mpanaovana formation ny mpianatra zay tafiditra ao amin'ny vina zay nataony mpitandrina rakotina valina maholy. Sationany any ireo rehetra voalazako ireo fa ny zava-dehibe dia ny fiarahantsika rehetra ny olombavaka ary tena angataka mihitsiny mba ho tanteraka somatsara daholo ny fotoana rehetrarehetra ary tena ataontsika fotoana firavoravona satria 20 taona zany betsaka zany raha ny zava-bita no jerena de tao lavitra nefa koa tao akaiky satria betsaka ny zavatra mbola heritreretina atao koa manasa tsika rehetra itsika rehetra eo anivon'ny fitandremana nitsika rehetra zanaky ny FJKM Ambohidately isitsika rehetra ao anatin'ny taranakara hiara olombavaka amin'io alahady faefatra jolay io ary amin'ny fotoana rehetra sy voalaza teo ny andinindininy dia ho ampifantarina antsika amin'ny manaraka ihany zay fa dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany izay rehetra.